Ny teny zaraina izay omeny antsika anio indray ry havana dia fanambarana fa anangana ny fanjakany ny tompo. Andriamanitra mihitsy no ampiray amin'ny fombany ireo olony araka ny voasoratra ao amin'ny Mika 2:22 amin'ny anaran'i Jesosy hoe hamory anareo rehetra tokoa aho ry Jakoba ary hanangona ny sisa amin'ny Israely tokoa. Akambako toy ny ondry any amin'ny valy izy, toy ny ondry andiany ao amin'ny tany fiandrasana. Hitabataba izy noho ny hamaroan'ny olona. Anendrim-panapaka ny tompo mba hantanterahana izany, fa izy Andriamanitra ihany no hitarika azy. Araka ny voasoratra ao amin'ny Mika 2:22 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny mpanabanga miakatra eo anoloana. Manabanga izy ka mandroso eo amin'ny vavahady, dia mivoaka eo aminy ny mpanjakany mandroso eo anoloany ary Jehova no mitarika azy. Mivonoana ary hiatrika fifohazam-panahy. Mandram-peona tompoko.